fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Fotamatory nosoratany akora voasehitra ovelominy Olmiajanirina Vansoa miaraka amin'ny Arliva Lemek Tainana Antenaina ary Ritsa Roland Ramanatsonina ndray feo Anjary Liva ny nanatotosa. andro fahavalo Enona no andry? Elana nasa dia sy arosony lahy mety amiko daholo. Ay, mety daholo zany zay ataoko a. Eny kia. Dia ataovy zavatra mahavoky fotsiny fa zany iny nona be. Raikitra zany e. Garçon, azafady. Mba ataovy an'ity sy nenay mivady azafady. Io lany chéri. Fangatsy hoe nao nandray ny malalako e. Ampiana jus indri? Eke, ataovy citron. Zany no letsy e. Tena ana ataovy garana. Dia azo atao an'le matavy be reny le nakisoa a. La tiako. Ka za tsy tia an'le matavy be reny kosako. Dia ahoana kery mety? Vaovao indri? Efa nivoaka tamin'ny maraina ny date de stage. Ay, tsara kosa zany. Dia eto an-tanàna ihany ve? Ny Mahajanga. Mahajanga? Ia. Fa maninona koa no lasa lavitra be ihany ki? Ka ny zarazarainy izay dia tany nisy ako. Sady mba manao vakansa koa lesy a. Dia za kosa zany mba ahoany e. Misaotra lesy. Sady mazotoa aloha ve? Ya, merci chéri. Dia la koa. Ena ki. Dia oviana moa zany nareo nandeha? Sy tiany andehanana ako. Fa ny farafanaterana ny raporo amin'ny tapaky ny volana ho avy io. Ay, dia ilozany ve zany zay? Ilozana ahoana kory fetra. Sairaka amiko ela. Andoko. So dia tsy havita stage eo ny malalako raha makany amatsy. Fa ahoana tokoa ary mety? Hoe ahoana izay? Mba iza marina moa ny anaran'ny dadanareo iny. Rafatroko. Eny, fa ny anaran'ny fenoka. Fa ataony lahina koa nefa ny anaran'ny papa feno e. Ay, ndriko. Raha fozako kosa ve ki dia tsy mba tokony ho fantatro ny anarany e. Ay ve. I Alphonse Rafatromanana lesy a. I Alphonse Rafatromanana? Ino a? Fa inona koa tena taitra be alahy. Ka ohatra ny anarany efa hoe henoko fotsiny zany. Ay ve. Ka papa koa ne efa nisy fotoana ny latsaka député. Dia mety hoe tamin'izany na in'olona ny anarany. Tsy haiko. Mety hoe zay tokoa angaky. Alphonse Rafatromanana. Dia inona no adirany Rafatro amin'ny lasako? Relanitro, inona rety e?
Variana be lehilahy zany e. Fetra. Azafady. Andeko tao tsy misakafo mihitsy ariko. Jereo anie mbola kely foana ny landry e. Fa ahoana? Sa tsy tendry le loka? Tiako ka. Fa za rehefa sady miresaka amin'ny sakafo dia tsy dia malamy firy. Vokiresaka ve? Ngamba. Fa sodiko ary fetra. Hoe ahoana ke? Ary mba sady misakafoana ihany moa e. Mahakasika an'ilay tantaran'lahy. Tantarako? Maninona ny tantarako? Zaho mahita hoe maninona ho alesy raha tantaraina mitovy ilay tantaran'lahy. Tovo? Fa inona no mahatonga andreny teny an'izany? Ka hitovy anie polisy e. Zany ve ry mety? Ie. Sady nianatra manokana momba amin'ny fanadihadiana miafina tany ivelany. Ay ve? Tsara kosa ke izany ko. Andao lesy tantaraina aminy tantaran'lahy. Inoko fa nampy an'lahy izy. Ka inona ki tranga efa ely e? Tsy efa ho 20 taona lasa zay. Ka sao dia mba manana vahaolana izy ko. Aiza nahafantaran'lahy an'izany? Aleo eto amin'ny salon tsika mianaka ny resaka e. Sady miodiko iny ve tsy lasa matory. Tsy maninona. Mianam-papary ahy. Toy an'ilay resantsika tany amin'ny baroto iny ihany. Le resaka raha edy? Ie. Fa inona ny anton'ireny fanontaniana napetraka laha tamiko ireny e? Dia taiza ihany koa ny nahazolony ny sary iny sy sisa sy ny sisa e. Zao ary tsy hita io olona io a. Ary araka ny fanadihadiana natao dia tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany. 20 taona lasa zay. Izy iza nilaza tamin'ny lafa tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany. Ny vadiny ka. Fa hono ary papa? Tamin'ny fanjavona ngara ety io dia nanahoana ny fanadihadiana natao taminao tamin'izany? Maro tokoa ny laza fa ny orinasa manana hono no tao ambaditsy ny raha fanjavonana iny e. Saingy tsy izany nefa. Fa toy izao ny tantara. Rehefa lasa Rapanarivo dia zarery ny lehibe nitantana ny orinasa io. Mpitahiry vola efatsingela taona asandra edy ary mbola nitoizany taty aoriana. Indray andro nefa nisy olana ny tao ampiasana. olana inona ary papa? Nisy fanjavonana vola be tao amin'ny orinasa. Tsy nino anefa hoe raha ediny tao ambadika io ka nanao fikarohana manokana. Dia nanao ahoana? Fantatra ihany fa raha ediny nanodikodina le vola ary naika an'izany izy. Dia Piasa anisan'ny tena nafaposina mahafinaritra raha edy ary tena tsy napoziko mihitsy io zavatra nataony io. Tena tsy nety mihitsy ny saiko e. dia inona nataona tamin'izany? Sa mitory? Tsy nitory azy aka. Fa naninona ary papa? Nalahelo azy indray aka ny anina ataoko dia nandreoko azy tsy asa intsony tao amin'ny orinasa. Sa very papa? Dia inona ny zavanitranga ka nahatonga azy tsy hita intsony? Raha ny hevitra izay nambarako tamin'ny polisy tamin'izany dia hoe mety nanaraka an-Rapanarivo edimon ka any fomba hitany alana tato amiko dia io fanodikotonam-bola io. Ko inona ary moa ny olana raha tonga dia niala fotsiny dia nifindra tany? Ka sarotra tany ny tonga dia hiala fotsiny tamin'izao angambe tsy haiko. Dia ho zany tokoa ve? Dia avy izy nanaraka an-Rapanarivo tany ivelany? Ie. Dia inona zany nahatony tsy nilazany an'izany tamin'ny vady aman-janany sy tsy niverena intsony koa ka? Za nahita hoe mety nisy hevitra ambadika ihany ny an-Rapanarivo. Hevitra ambadika ahoana ary papa? Mety hoe nanao aferafafa tany ambadika tany Rapanarivo fa tsy niteniteny tamiko. Tsy haiko, mety aferamaloto io. Fa inona mahatonga ny papa hiteny an'izany? Pitsiratsira vola be Rapanarivo ary tena nankaiky ny maro mihitsy ny fananany. Soa ihany ozy aho tamin'izany fa tsy niara-niasa intsony izay mirahalahy.
dia mety ora-panarivo io zany no tao ambadiky ny fanjavona Angaraedy. Tsy lavina saingy efa nanao ny antsio zavatra ihany ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany nitady izay fomba rehetra ny karoana ny marina fa miala maina e. Fa hono ary papa, io ora-panarivo io va nanambady? Ie, nanambady izy ary kabanareo lany zanany. Zany ve? Dia niantony niaraka tamin'ny daholo zany? Mazava ho azy ary ny tena olana koa dia ty e. Tsisy teto Madagasikara daholo ny fianakaviany fa tany ivelany daholo. Any ka sahiran'ireo polisy manao fanadihadiana amin'ny mety toerana ny findrany. Nanontaniana teny amin'ny aeroport ohatra. Tokony ho hita teny mantsy ny tapakila sy ny toerana nalehana. Tsy nahitana teny e. Fa raha nanambaran'ireo polisy dia hoe mety nandeha fiaramanidina manokana hono izy. Dia mety ho izany tokoa ve? Tsy zavatra tsy vita amin'ny vola letsy ary rehefa io no manjaka tanteraka dia mety ahavitana zavatra tsy ampozina mihitsy indray. Marina tokoa zany papa, saingy ny madinika no mampalahelo. Atao ahoana e? Tsy hita izay atao. Sotra betsaka ary papa tamin'ny fanazavana nentinao izay. Mety hanampibetsaka amin'ity asako ity mantsy zany. Tsisy fisaorana letsy ary andao amin'izay koa tsika tory e. Tao vary indesaka teto fotsiny tsika mianaka. Eny tokoa. Soa valina ary papa e. Misaotra letsy dia lahy koa. Iza le niantso an'la teo? Ry dada niantso teo e. Zany ve? Fa misy inona hony? Tohatra niova tampoka teo ny endrikela. Mararo ny aky mama. Fa naninona ry aina? Tsy haiko fa nianjera tany am-panasan-damba hono dia vonto be ny tongony. Zany ve? Loza koa zany. Dia efa nanahoana hony? Efa tsy dia naninona hono araka amin'ny fitantaran'ny dada azy teo e. Kosa nefa toa tsy mino an'izany ny saiko aky rafaka. Fa ahoana aky? Hitako hoe tsy te hanakorotana ny saiko fotsiny dada dia mody miteny hoe efa tsy manino ny mama nefa izy efa nahazoazo taona iny ve kiny nianjera dia ho vita moramora. Ka izy ary zany efa tsy dia maninona honiko. Aiza moa kiny alalana izay niseho tany tena tsy maintsy makany ary rafaka. Tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko. Dia ahoana ny fianaran'ny lahy amin'izany? Dia tsy maintsy manapaka aky aloha. Sady nareo sy faly koa nge mbola eo e. Dia mba nareo indray moa zany no mampianatra rehefa avy any Ela ihany eo koa. Dia oviana ny anainga. Rafaka pitso ngambe. Sady rehefa sabotsy koa no mba misy fiaramidina any. Ay, dia oviana zany lahy no miverana. Zary ty mbola tsy lasa akory dia efa ny fotoana iverenana sahady ve ny anontany indry e. Elako ka sao dia ela be antso iny elako. Tsy hay toa malahelo sahady rotony ao aky fa roa na 3 volana ihany any dia miverina. Manina? Toa taitra be ndry ao ary fa herinandro ihany ara ela indrindra dia miveriny. La be zany koa. Sady izy koa nge hono efa hoe tsy dia maninona e. Fa maninona nefa ianara tsy mandeha? Chéri kosy sa hiaraka amiko andry? Ela ve adaly e. Tena kosa no ataoko any. Mba mandehandehako sady mety ho sitrana tampoka koa mama raha vao mahita amin'ny vinanty vavany. Mararany izy andro malala izy. Latsinao mandreraka ka. Tovy eo ihany ne e. Ao ary fa 2 andro ihany any hijanona any raha tena efa tsy manino mama dia miveriny zany
tamatory nosoratany akora voasedra novedomin'ny ony miajanirina vanjoa miaraka tamin'ny arliva lemek tainanantenaina ary rija rolan raha manatsonina indray feo anjarliva ny nanatotosa mbola itoy